Mbola vitsy kosa ny olona sahanina eo anivon'ny KNAPS ka izany no mahatonga ny tahiry-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy mitady hevitra hamerenana ny mpiasa rehetra manerana ny nosy mba tsy hisy ny verizofo nanomboka ny talata teo ary ny farana androany zoma dia nidina tany amin'ny faritra Amorony Mania nampiofana ny mpiasa sy ny mpampiasa ny ekipa ny KNAPS eo anivon'ny Sampandraharaha SASS. Araka ny voalazan'ny lalam-pandrenana dia sady zo no adidy ary voninahitra ny asa ka izay tsy maintsy hanomezana lanja azy. Fomba iray fanajana ny asa fampiarana ny lalàna fiahiana ara-tsosialy mba hahazoany mpiasa ny zony eo anivon'ny KNAPS. Koa satria mbola vitsy mpiasa mahazo fiahiana ara-tsosialy dia manofana ireo délégué syndical sy mpampiasa amin'ny orinasa tsy miankina ary mivondrom-bahoaka tsinjara-pahefana mampiasa contractuel amin'ny KNAPS teto Ambositra. Ary ny mpiofina koa tsy be marenina ho sy vitenenana fa andray atsaka sendavany ilay torohevitra atoro anareo mba hoentina manatsara mandrakariva ny farim-piainan'ireo mpiasa izay didina ka andoavan'ny orinasa na andoavan'ny vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana ny cotisation ao amin'ny KNAPS. Ankoatra ny fanofanana toy izao dia tafiditra ny fanekekezan'ny KNAPS amin'ny mpanjifa ny fijinina ifotony Isapokotany sy ny commune ary ny district amin'ny alalan'ny guichet forain. Guichet forain iny zany moa zany dia KNAPS kely mandehandeha mihitsy zany ohatrany hoe manenjika foara moa zany dia amin'izay mampisaka ny olona manararaotra ilay olona sady mandeha amin'ny fotoana fivoriana iny manenjika ny hoe manatanteraka ny adidiny mba tsy sahirana loatra izy zany mandeha kilometra maro vao tonga ny tena foibe ny KNAPS fa hiezaka ny KNAPS zany anatony anatanteraka ny adidiny sy andraikitra amin'ny fiahinanareo. Efa fandroany nisy fiofanana toy izao teto Ambositra ary isaky ny farana ny atrikasa dia toloana mari-pakasitrahana ny boky torolalina trano ireo mpampiasa hanamora fikarakarana ny asa sosialy ny mpiasa sy hampirindra ihany koa ny fandinana ny fiainan'ny orinasa.